ohatra hoe VIH na firmiliara zay ny fanahy tena hoe kaikinao mba fantatrao ve ny herin'ny fanahy anatiko sy ao anatinao io nomen'Andriamanitra manaim-pona tamin'ny alalan'ny nanolorany zanany hoe lamosiny tsy nafenina fa nanaiky nidaroany Ésaïe 50 verset 6 dia rehefa mametratana antsika dia maninona maty le virus VIH maty le cancer miala le migraine tsisy miliara akory zay le nyresantsika teo mifampitohy tsara mihitsy le révélation men'Andriamanitra fa tsy mahazo ny anjarako androany tena kaikinao mahazo ny anjarako indray androany dia hitondra ho an'ny hafa koa hoe ao anatin'ny école de solution sady solutionner problème anao corps amy esprit fa ho formena koa anao donc solution ho an'ny hafa za mahita eto fa saison antsika eto France zao solution en frantsay anao miteta amin'ny frantsay anao ohatran'izany koa anao fiasana misy anao solution anao ampiasanao dia ho tetavina anao dia ho tambatabazina mihitsy anao mba hijana amen dikan'izay isy promotion indray zany atoato amin'ny anarana eo Jesosy ao anatin' lizany indraindray tsy fantatsika mihitsy fa manino tsika mianatra an'izany hoe sekoly ny famana olona an'izany satria tenena kaikinao tenena jereo mihitsy izy dia tenena hoe misy mihitsy ny olana fa ny fomba fiatrehako sy ny fiatrehan'ny hafa hoe tsy mitovy satria fanamaherina atao anaty fa ny hafa hoe fanahosy izy mbola esclave sous l'esclavage fa za sous l'esclavage tsony anjanako ny mibaiko amin'ny satana hoe miala anjanako mibaiko amin'ny satana sy ny situation hoe milamina zany ve nataony Jesosy natory izy dia rehefa mikorotana ny sambo nozongozon'ny satana tamin'ny ino izy onjan-dranomasina sy ny tempête dia nanino nalamina le izy sa tsy nalamina tena kaikinao tsy olana be zany hoe olana le izy fa nitsangany Jesosy dia izy manginy ianao ranomasina kalme ianao izy mitsara ianao rivotra telo eo tenena kaikinao telo eo zay fanahy zay ny ao anatinao dia mba mibaiko amin'izay situation amin'ny anarana eny Jesosy maheno maiza ozy izy pasteur teo amanao izy aza miaritra ozy izy fa mba raiso amin'izay rehefa efa misy fotoantsika miaritra aretina alohantsika makany amin'ny pharmacie dia mividy doliprane zao moa vohitako tany tsy tadidiko izy zay na alvitile angamba izay lasa asiana hoe vanille ou fraise mba hiatirena an'le olona lasa ohatry ny mihinana glasy ny mihinana an'le izy aloha mihinana glasy men fa ianao miavaka fiainana beda be mihitsy anaton'Andriamanitra anao alleluia Jean 10:10 vakitsika teo Ecclésiaste chapitre 1 verset 2 ihany koa psaume 103 verset 15 ihany koa zao tadidio fa l'ennemi na satana na ny devoly rehetra zay miaraka aminy dia te hifosehantsika amin'ny fosihan'ny antanany fosihan'ny fahafatesana fosihan'ny aretina fosihan'ny tsy fisina fosihan'ny fahajabam-panahy zany tia fosihantsika satria tahaka ny bozaka ozy izy ohatry ny une journée zany ny fiainan'ny olombelona anankiray amin'Andriamanitra ohatry ny une journée avelany une journée maitso izy amin'ny maraina manomboka daniany masoandro izy amin'ny midi amin'ny ariva izy tapahana dia dorana tena mila tsapanao zany isan'andro fa vanité de vanité ny fiainan'izao tontolo zao ary vanité de vanité ny fiainan'olon-tsotra fa ny fiainako sy ny fiainanao miavaka amin'ny anaran'i Jesosy tsy sitraponao fa noho ny anaran'Andriamanitra no izy mato zao atsika ary ianao zao tadidio foany matoa ianao mbola tsy nalainy fa mbola eto dia tadidio fa misy ilavany ianao eto avereny any saisonko zao jinja fanahy ho an'ny olona alio tsy gasy fotsiny fa frantsay sy ny karazana amen Deutéronome 30 verset 11 à 14 zavatra mahagaga tokoa fa ny olona dia mitady zavatra sarotra vao mihina mitady zavatra sarotra izy vao mihina
nefa ny Andriamanitra zavatra tsotra no meny satria tsy tiantsika hiasa saina. Tena kaikinao mahatonga amin'ny problèmenao tsy voavaha mihitsy hoe satria ny sainao no mamaha azy fa tsy le fanahy ao anatinao. Hitanareo no mahasamihafa ny hoe olona mandeha araky ny nofo sy ny araky ny fanahy. Ny olona mandeha araky ny nofo zay ananany no ampiasainy dia midona amin'ny poto foana izy satria fanahy. Aiza ozy izy Petera sy Paoly fanahy eny amin'ny rivotra any eny edivana mandana manao bokisa amin'ny rivotra any reraka eo anao reraka eo anao fa jereo ny mibokisa ny Saint Esprit amin'ny anaran'i Jesosy tout esprit impur miaro tonga dia kaory zalahy ary tsy vita an'ilay fotsiny izy rehetra satria fanahy maheriny ao anatinao. Fa ny olona mandeha selon l'esprit manenina amin'ny fanahy izy no miasa. Teneno amiko raha mbola mahitinareo anaty baiboly hoe kirapaka hono Jesosy namaha olona, nikirapaka hono Jesosy nanasitra ny olona, nikirapaka hono Jesosy namonjy antsika jamais. Ary raha ohatra ka tamin'izy ny pèlerinage teto ambony tany tsy hitanao tamin'izany tsy ho hitanao eo amin'ny endrika eo koa zany ary tsy tokony ho hiteny amin'ny endrika eo tsony zany fa tokony rehefa misy problème dia mba manaova tahaka ny Davida fa sy ny Goliath. Goliath anie tamin'ny voalohany be vavy fa rehefa nisy sanjory tokoa ne tsy tonga izy dia nanafika. Raha remarkenareo amin'ny Samuel voalohany toko fafito ambin'ny folo maninona tsy tonga dia nitorahany lefina le bandy kely antsoina hoe Davida fa maninona mbola be tain-bava teo ihany. Fa le Davida hitanareo tsara manomboka ny verset 41 fa Davida niazakazaka. Tena kaikinao mba impiry anao niazakazaka nanao faire face amin'ny problème anao impiry anao niazakazaka nametra tanana ny oronao rehefa misy lelo latsaka na nitedanao vao manomboka amin'ny kokoaka. Impiry anao vao narary lamosina tonga dia miala amin'ny anaran'i Jesosy miala. Vao marary ny lohalika ny arthrose zany miala amin'ny anaran'i Jesosy fa tsisy an'izany sady manao an'ilay position tonga dia manao squat miala. Efa nijoroka vavolombelona anareo zay fa ohatrany hoe tsy dia misy ifandraisany loatra fa hijoroka vavolombelona. Tsy fantatro hoe vonontsikongonia tany Madagasikara tamin'izay dia tsy fantako koa hoe pasteur koa vo pasteur vodoly fa teo fa zao ny zavatra ny tenenina samy modytsika seho izy tsy mivavaka ho ahy izy ary tsy nitsofony rano fo izy samy modytsika seho izy fa miveriny tsika se rapitra salama lasa nody ny tsy ampitao mantsinkongony ny vanitolana rehetra amin'ny rehetra atany tafodokatra any paladi marary tena ohatrany hoe tsy haiko hoe mbola tsy narary ohatry zany dia miala vao mamasina ka troso ihany fa teo modary any nody ny andro ririnina tsy midraty ohatran'izany satria marary le izy marary fa tonga atao an-trano amin'izay atao amin'ny salon midiko ny trano raikitra ny fiderana tao anatin'ny fiderana tsy nisy adiny telo akory fa tena ataoko hoe 30 minutes fa tena nitsana tsy anjaranao satana miala fa tsy anjarako. Ianao zany tena tsy maintsy miverina amin'ilay toerana mahazanak'Andriamanitra anao amin'ny maharaiko ara-pinoana pasteur Rodolphe fa tsy maintsy niteny anazy hoe marary aho tsy zay samy tsisy nafantatra an'ilay areta ratsy taty aoriana nisy olona tratrakoa tao amin'ny HVKL tena angatabavaka dia hoe ay zany tsika miala nanafika antsika se dia zay zay mirahalahy vao niresaka an'izy hoe ay ve zay zany dia izy hatramin'izay ka hatramin'izao vao misy problème dia intervenir tena akaikinao hoe tsy ho tratra ny tsony aho fa vao tonga hoe na aretina na problème raisiko mifepetra zanak'Andriamanitra fanamaheriny atao anatiny dia ampahafantariko azy hoe fa Jesosy no lehibe ako sy atao anaty dia mandoalika izy. Amen. Deutéronomie 30:11-14 zany jereo ny fahatsorany ny zavatra tenenin'Andriamanitra tsisy baikon'Andriamanitra sarotra mihitsy fanohy amin'ilay teo indray. Deutéronome 30:11-14 tamin'ny andron'ny Elisa ozy izy pasteur teo naninona misy natsoina hoe namana boka zavatra tsotra indrindra nasaina natao teo akaikinao tsotra indrindra nasaina mitsoboka anaty rano dia mivoaka impito dia menimenina izy satria tsisy nahofatanana tsy nasaina ninana zavatra tsy nasaina nitady gisa mainty izy na tsy haiko hoe nitady omby mena tsy nasaina nanao an'izany fa za manko ny sarotra dia davina
satria tsy miexiste ntsony zany ao Israela ihatsika misy an'la omby roso am'izao dia iny tezitra izy fa soiany fa nisy mpanompo tena hoe akaikinao soiany fa misy mpanompo nitoetrana mpanompo a dia manaiky izay baiko rehetra mena azy zay ny tena tsara zay azay toe-pona mpanompo zay mila nanako sy anananao na dia zanak'Andriamanitra ary ako a mpanompo Kristy a tena akaikinao zanak'Andriamanitra hoe fa mpanompo Kristy ary tempolo ny fanahy masina toerana samihafa misy ny ray zanaka fanahy masina reo a amin'ny mahatoerana mahandriamanitra azy mpanompo Kristy a zanak'Andriamanitra ary tempolo ny fanahy masina dia zao mitsiboy ianao ry namana impito fa vita dia izy ena re zanako marina ve dia tsy vita tsofoka impito izy a niova taky ny odi-jazy teneny hoe odi-jazy tsara lavitra noho ny pohan'ny olona rehetrarehetra zay adulta rehetra nisy tamin'izany androany zany a ny pohany namana satria naneny ny obéira ihany izy alalongy ny obéira tsy aloha ny obéira rehefa miteny Jesosy hoe zao famantarana zao mananak'izay miny atao fotsiny izy tena akaikinao za miny fa ny tenin'Andriamanitra mahery fanasy hery dikan'izay a rehefa miteny ako a dia misy zavatra mitranga mitenena dia hitanao le izy mitenena tahaky ny fitenin'Andriamanitra io zavatra hitranga amin'ny sabotsy a amin'ny herinandroany zao tsika ohatr'izao efa dans l'action tsara mihitsiny tadidio tsara fa tenin'Andriamanitra no hoentintsika ao fa ny fanahy masina no maniditra ny tanany a dia manasitrana manafaka midélivre ary mikasika ny olona hatrany amin'ny aty ny fanahany any mba hampibebaka azy dia miverina ho an'Andriamanitra izy ianao io hoe zanaka adaly ianao no lasa zanaka ampiasain'Andriamanitra voany ohatr'izay ny toerana misy ianao fa mijorobo zanaka ihany a mijorobo zanaka amin'izay a amin'ny fotoana io dia hitanao le izy dia Deutéronome 30 onzaka toatra vakitsika amin'izay fa ohatra verina foana tsika ozy izy aminaran'Jesosy car ce commandement que je te commande ce jour n'est pas caché de toi et n'est pas loin non plus tena akaikinao sady tsy caché le izy ny tsy loin dikan'izay maneny efa ataony miariary mihitsy ary nataony takatry ny tananao mihitsy zany tenim-bava il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'apportera pour que nous puissions l'entendre et que nous le fassions satria za tena akaikinao nefa zany mihitsy zao fisainan'ny olombelona ohatrany hoe andeha ho any lavitra any dia tady ny tena mila sain'Andriamanitra dia hitondra n'le izy eto mba azo voninahitra ho anazy qui passe il n'est pas non plus au-delà de la mer pour que tu dises qui passera au-delà de la mer pour nous et nous l'apportera afin que nous puissions l'entendre et que nous le fassions et nous am'izay ty mais la parole est très près de toi dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la fasses mora mihitsy zany ny anaovana anazy satria aiza le izy mameno ny fonao a ary miteny ianao a dia renesin'ny sofinao dia renesin'le manodidina le situation zany tiako tenena dia makatony manodidina satria nomenantsika ny vava saina andresena ny fahavalo voateny teo zany sa tsy voateny teo Luc 21:15 indro omeko anareo izy ny vava saina mba andresenareo lahatra fahavalonareo rehetra dikan'izay nomenanao zany fahafanzany ka manombo miteny manombo miteno teneny vo maraina dia rehefa sady mipango volo ny teneny vavako ty indray dia sabatra roa lefa zany secret teneniko anareo zany ka sabatra roa lefa fa rehefa miteny io na any am-piasana misy hery le izy satria sabatra roa lela ny tenin'Andriamanitra satria foko maneny tsisy afa-tsy tenin'Andriamanitra mameno azy vokatra hita le vokatry ny fahagagan'Andriamanitra ary hitrango amin'ny fiainanao koa le izy fa mandraisa décision androany zay ny fampaherezana ho an'ny tsiraray avy maly somary nampahery ekipa kely eo maly ny amin'ny resaka hoe tandremo ny vava fehezo ny vava tamin'ny laroby herintsika nampianatra momba ny vava fehezo ny vavanao tena fehezo feno teny ny fonao dia amin'izay rehefa mivoaka amin'ny vavanao izy tahaky ny sabatra roa lela tena atahorany satana vo miteny ny vavanao io nataoko hoe tsy niteny anaran'i Jesosy fa tonga dia misy lanja be mihitsy jereo vo anaty baiboly fa Andriamanitra tsy olona tsy dia be teny zany ary tsy be resaka fa rehefa miteny izy dia mitranga daholo tsy na ny zavatra miteny ny zavatra teneny tsy na mitranga daholo dia mitandrina amin'ny vavany izy mitandrina amin'ny vavany izy alleloia ao tsika fantako tsara mihitsy fa
sarotra zany ho an'ny nofo, sarotra ho an'ny nofo manatanteraka zany satria ny nofo dia manino manana tendance foana izy anatanteraka izay filan'ny nofo sy izay dicten'ny monde na dicteny zao tontolo zao. Zay foana ny ara-nofo. Ay, misy kiraro mivoaka re dia le nofo tonga dia te-hanana an'iny la zavatra tsy ilaina ary dia mbola te-hanana foana. Ohatra nandalo fotsiny iny fa tiako tsapantsika zany ohatrohatr'izay le fiasan'ny nofo zany ohatr'izay le filan'ny nofo ohatran'izay zavatra zay foana. Ny fanamasina reny ihany no afaka mitarika atsika ho amin'ny fahamarinana. Any amin'ny jaona toko fahinina ambin'ny folo nareo mahita an'izany, jaona toko fahinina ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo izy le esprit de vérité. Dia rehefa tonga izy dia izy nitarika anareo ho amin'ny fahamarinana rehetra. Io fanahy io nefany dia ao anatiko sy ao anatinao. Jaona toko fahinina ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo. Ho an'ny fanahy tsy inona ozy izy Jesosy dia tsotra zany ary mora. Namoran'Andriamanitra mihitsy le izy mba hahatonga antsika, mba hahatonga le izy ho accessible amin'ny olona rehetra. Dia ahoana ozy izy pasteur Rodolphe teo faly ozy izy fanafeninao amin'ny olon-kedro zao tontolo zao zany ozy izy fa ho amin'ny zaza ozy izy dia misokafanao danadana. Dia izy mifanjakan'Andriamanitra izy maneno antoazy ozy izy, antoan'ny zaza ozy izy sy dia manana toe-pohatra ny zaza manino zaza rehefa tenena andaontsika raka izy miakanjo fa andeha vidy bonbon hoe tonga dia bonbon be da be eo anatin'ny saina. Izy tsy mametra-panontaniana misy vola tokoa ve any anatin'ny paosiny dada, ny karama ve dada tamin'ity vola ity fa ianao manao an'izany fisainana zany indray. Fa Jesosy rehefa miteny ohatr'izay nefa dia tsy mily le kristiana tena kaikinao ianao rehefa kristiana mianatra tenin'Andriamanitra. Dia izy pasteur indray teo sifasika fotsiny. Dia inona ny zavatra hita le trondro maty ny tsiponina dia tahina be nefa ny ao ambany ao misy karpa ao raha ny amin'ny any zany dia mikarpa misy langouste ao izy pasteur, misy le bateau ana pirate reny sy ny vaky savo dia misy volamena be any fa tsy misy volamena tsy ngevana ety ambonin'le rano. Dikan'izay ianao mihitsy zany ozy izy pasteur mila mikaroka ianao anatin'le tena profond an'Andriamanitra mihitsy. Iza nefa mahafantatra ny profondeur an'Andriamanitra fanamasina tena kaikinao fanamasina. 1 Corinthiens 2 manomboka verset 9 à 13. 1 Corinthiens 2 manomboka verset 9 à 13. Tena sokafo loary le izy, loary any amin'ny profondeur ianao mahita an'le izy. Ty zavatsy ty dia mea tamin'ny fanamasina ty révélation ty. Andriamanitra rehefa nicréana ny tany rehefa nicréan'ny terre izy zany sy ny firmament dia izy ohatra hoe rahatsika ny tany izy tsy niteny hoe zao kilomètre ny diamètre ny tany ary izy tsy niteny hoe boribory izy na fisaka na ovalina teny hoe kaikinao tsy ilaina fantatra zany tsy dia misy dikany loatra. Ina zao ny dikan'izany tsy dato misy dikany aminao hoe na boribory na lavalava na ovalina na fisaka fa ny olombelona dia manino misaina be te hisaina be foana te hakadoka dia manino. Ina ny zavatra nytenen'ny zalahy voalohany tany amin'ny 5e siècle tany plato izy izy ny tany. Dia jereo tsara fomba fitenin'ny fanahy masina antsika an'le izy zay le fanahy ny teny lazary zao vaodre marqué an'le izy maninona ny olona ny andreny Galilée ny teny hoe la terre est ronde zay vao nino daholo ny olona hoe oui la terre est ronde satria hoe savant Galilée teneny akaikinao hoe fanahy masinao anatiko hoe mbola mahery lavitra. Ny olona savant teny anareo fa savoir ny anarana fa ny olona amin'Andriamanitra connaissance ny anarana. Ny olona miconnaître an'Andriamanitra sy savoir quelque chose de Dieu tsy mitovy mihitsy. Hoy izy fanahy masina hoe zao anazavana ny olona ozy izy. Ny fomba tsotra ozy izy ny ahafantarana hoe boribory ny tany dia mijereva ozy izy avaiza izy miakatra masoandro dia avaiza izy midina dia avaiza indray izy miakatra dia zay izy dia ahafantarana hoe boribory ny tany. Tsy mila calcul tena kaikinao tsy mila calcul. Zavatra tsotra marina le izy meo na réalise tena marina tokoa na zany ary dia omen'Andriamanitra antsika
afaka andresentsika lahatra ny olona zany beta be ny olona maka citation en Descartes Albert Camus gatao iny koa na zay citation na philosophe ampianany tenin'Andriamanitra nampiteneniny amin'ny Paoly sy ny Petera satria tenin'Andriamanitra dia vérité tena ndraiky anao tenin'Andriamanitra ihany ny vérité eo amin'ny fiainana ireo zao ohatry professeur Iranina na Iranina hoe tena enjana be virus zao x y z fa rehefa miteny nefa ny tenin'Andriamanitra ndray nampiteneny amin'ny Paoly na Petera hoe manino nidiakapoka tamina nasitrana anareo izy un Pierre 2:24 misy an'izany nanasitranana anareo izy dikan'izay emploi zay andovako à la vie divine dikan'izay zay tsy vie divine rehetra fa zay mort voaka amin'ny anaran'i Jesosy esory ao anatintsika ihany koa ao anatin'ny école de solution tsika tena kaikinao école de solution école des solutions azafady matetika gasy ny teny aty hoe devoly tsy kely lala tena kaikinao kely lalana izy manomboka androany any amin'ny Deutéronome 10:28 nareo mahita azy fa tsy andraisiko le verset fa ozy izy raha lalana tokana ozy izy nidirany 28:5 7 28:7 Deutéronome 28:7 raha lalana tokana nidirana dia maneno izy manana lalana fito Andriamanitra amoahana azy jereo amoahana azy fa tsy amoahana anao fa le satana anao voaka kotoka zany tsy maintsy mivoaka satana eo amin'ny fiainanao ninona mety faningejany satana amin'ny fiainanao tavavoaka ianao ihany koa tavavoaka miditra any amin'le toerana tokony itoeranao zany fa satana tsy maintsy mivoaka eo amin'ny fiainanao ny anaran'i Jesosy tsy maintsy satria ny anaran'i Jesosy nitonontsika ary satria ianao mino amin'ny fony ianao nazona famarinana ny vavona ny akena azona famonjena nitenena amin'izay afaka milamina ny fiainako salama avitra ny ankohonako avitra ny fireneko afaka Madagasikara fa raha vao fisainanao mandeha zay ny mandeha amin'ny aranao ahoana neny amoahana Madagasikara tsy ho tafavoaka mihitsy Madagasikara satria ny fiainanao tsy ho tafavoaka infirmière misy tsika teo ny professeur mba hitetavana vaccin sy ny karazana vaccin dia efa nampianarantsika tamin'ny école de guérison vaccin soigner tenena kaikinao soin ataony fa Jesosy miguérir soin tena tsy mitovy amin'ny guérison mihitsy soin surfacique raha marafy ety dia asiako soin asiana mercurochrome fa guérison raha tapaka amin'ny taolana ametrahan-tana tonga dia mitory taolana soin ny anaran'izany tsy misoigner ny anaran'izany fa guérison Alléluia. Tiany Jesosy sika ka. Zao zay efa nianatra resaka momba ny hoe nianatra momba ny resaka hoe ohatran'le fanaontsika ohatra koa hoe H2O ny rano sy ny karazany tsy maninona ireny ampiasaintsika ireny ohatry ny famoarana androany zao ohatra hoe molécule anankiroa ny ary dia molécule iray ny ary dia lasa rano iny avy eo atao ny électrolyse etsetretretra fa ianao rehefa zanak'Andriamanitra sotronao le rano amin'ny anaran'i Jesosy dia tsara izy eo amin'ny vatanao tsy mila miasa saina ianao hoe za tsy misotro an'io rano io raha tsy H2O mihitsy io sao dia H3 io dia izy zay ny olona miasa saina be satria zay olona ny antsoina hoe olona endry Andriamanitra ny olona amin'izao fotoa zao miteny momba an'Andriamanitra momba an'izay zavatra azo ny avisy havanana alay daholo ny propos an'ny olona mpanoratra boky gauche droite filozofika rehetrarehetra atambony eo daholo na kristiana ary misy manao an'izany dia raha koa moderne daholo ny info rehetra zay efa azo rehetrarehetra alainy daholo ny dogme protestantisme catholicisme asia bouddhisme kely dia asia hindouisme kely dia ohatry hoe izy tena spirituel be mihitsy ny tena kaikinao tsy olona spirituel ny tendavin' Jesosy fa olona hitoerana izy Andriamanitra velona tokana dikan'izay ina moa tiako ambara amin'izay ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny manambara fa Jesosy ry ihany ny Andriamanitra ny Andriamanitra ry tompotompo rehefa mangataka fanahy anao amin'Andriamanitra velona dia ny fanahiny rery ihany tonga ao anatinao
rehefa makinareo any an-trano ilay Corinthiens 2 manomboka verset 9 13 le nomeko anareo teo dia hitanareo fa io fanahy masina io irery ihany no manambara an'izay ao anatin'ny folo alin'Andriamanitra. Dika izay aza mitady fanahy fatsony ho an'le olona le mitady any amin'ny diseuse de bonaventure sy ny mikikiky-tanana sy ny mamakimaky tanana sy ny karazan-dreny sy ry zara médium sy ny tsisy fahafenona mihitsy zany ao anatiny. dia izao mitondra mivavaka andreny ohatra ka havanao izy, fa raha ohatra ka tsy havanao izy olona fantatrao tena tonga dia tsoro mihitsy ny marina hoe sady manaova délivrance afao le olona fa diso izy, diso tanteraka, diso lalana. Zao mahatonga ny olona mandeha amin'ny lalana anankiray izy ohatran'ny voie spirituelle fa voie de la perdition ny anarany. Nefa ninona ozy izy Jean 14:6 Jesosy irery any ny lalana sy fiainana ary famarinana. Ianao rehefa matoky an'iny Jesosy io dia tena sokafany tokoa ny lalanao, tena sokafany lalanao. Any amin'ny Psaume 119 verset 103 105 sika dia mahita fa fanilo tompo sy fahazavany lalako ozy izy miteninao. Ny teny nefa dia Andriamanitra. Alleluia. Manontony tantely ozy izy ny teninao. Ary ny tenin'Andriamanitra izay manitsy ianao androany manontony tantely ve? Alleluia. Raiso izany zavatra izany amen. Eno ny tenin'Andriamanitra, eno ny feo amin'ny fanahy masina. Dia hanambaranao ny fahatsarany sy ny fitiavany izy. Ny fanahy masina dia nanlefan'Andriamanitra mba hanampy antsika. Be da be ny olona mandeha sy manaraka ny hevitr'olona anankiray. Fa zao mba fantatr'olona, mba fantatrao ve fa lalana makaiza ny hitondrany ianao. Ianao zany mila manontany an'Andriamanitra ianao izay mangetaheta io, lalana tahaka ny ahoana no andehanako ary aiza ny hitondrany anahy. Manana an'izay foana na za mijoro eto lalana tahaka ny inona moa ny hitondrany ty paster ty anahy zany. Acte 17:11 misy an'izay. Vérifie ao anaty baiboly dia mifanahy masina efa nomenanao fa vao may izy révéler plus aminao. Vao may se révéler plus aminao zay zao le tiako ambara tamin'iny zavatra iny. Ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia zao tadidio foana fa tsy ivelan'ny fanahy masina mihitsy ny fomba hitenenana. Tsy ivelany mihitsy fa tsy maintsy eo ny fanahy masina. Jean 16:13 teo koa misy an'izay. Jean 16 verset 13. Ny olona rehetra dia matahotra ny esprit impur sy matahotra ny Satana ary miresaka ny Satana sy miresaka matotoa. Zany no tena atahoran'ny olona mihoatra lavitra noho ny firesana momba ny fanahy masina. Rehefa miresaka momba ny fanahy masina ianao hoe fanahy mahery, fanahy afaka manasitrana dia ignorena hoe tsy misy zany. Fa rehefa fanahy maloto hoe misy esprit maloto ao ambadika io fa ante io dia matahotra zareo. Fa rehefa hoe avia ty mandany fanahy masina tsisy zany. Ay Satana mihitsy mamadika ny zavatra tsara ho tonga tahaka ny ratsy. Satria le tahony mihitsy hoe sao ty olo ty dia ahafantatra an'Andriamanitra, hitorony eo an'Andriamanitra. Zay no tena tahotry Satana ny eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Zay le mahatonga Petera hoe mila miambina tsara tsika satria maneno tahaka ny liona mitrena sy mierina izy mitady izay harapana. Ianao no tedavy ny harapana. Tenena akaikinao ianao no tedavy ny harapaka. Fa tsy ho voarapany mihitsy ianao raha miambina. Raha miambina ao mila miambina dikan'izay. Za tsy afaka hiambina anareo fa ianao koa tsy maintsy miambina ny tenanao any amin'izay toerana nandehana, amin'ny toerana izay ampanirahan Jesosy ianao. Hatramin'izay noharian'Andriamanitra ny olona tahaka ny endriny sy tahaka azy zay dia ny hevitry Satana tao anatiny ary mandrakitiny androany manomba tonga Jesosy any amin'ny raolanitra haka ny azy dia manino ny séparéan'ny olona raisinoty ny séparéan'ny olona amin'Andriamanitra mihitsy n'izay ny tanjona. Navita izy tao amin'ny Adama satria séparé tamin'ny olona Andriamanitra tao nitafala tamin'ny présence an'Andriamanitra. Éden dia lieu de délice, lieu de paix. Nisy ny présence an'Andriamanitra dia tafala sy voaroaka teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny olona i Adama sy Eva. Dia tedavy niverina tahaka izay foana fa sofa nisy le Adama faharoa izy foana, sofa nisy le Adama faharoa izy zay tsy nateraky nofo fa nateraky ny fanahy dia manino io fanahy io nefa nomeny antsika. Dikan'izay tsika afaka miverina amin'le Éden indray, afaka miverina amin'le lieu de délice, lieu de paix. Zay ozy izy any amin'ny Hébreu 3 sy Hébreu 4 rehefa mamaky nareo dia afaka miditra ao fitsariko indray ozy izy. Zasy ianao le zay le mahatonga antsika mitsahatra. Na misy problème
dia tahaka ny jesosy tsika fa tonga dia mitsanga tsara amin'ny anaran'i jesosy ny problème misy manendrika avilaoany etsika fa any amin'izay idirako no hijery any amin'izay idirako no hidirany ihany keo mahafinaritra be mihitsy aneny enjeo le zany taty colombe fa any amin'izay aleko ny aleanao enjeo foana fa rehefa tafiditra lanitra zay vao tonga saina anao ndri ary tafiditra ty an-danitra soa fa nanenjika an'iny fa zao kosa ho an'izay mpanenjika aho kosa mamela ny eloko ao aminaran'i jesosy mamela ny eloko izay mpanenjika anao ihany keo mamela koa an'izay mpanenjika anao reny satria fanahy maloto fa tsy le olona le tsy le aman'le olona fa le aman'le olona tourmenté a sy mila délivrance dia anjaranao no midélivrer anazy amen ny olona tsotra teneko zany dia tsy olona zanak'Andriamanitra zay tsy manana fanan'Andriamanitra zay tsy azy dia afaka miteny hoe Andriamanitra tsy misy amiko reny tena fahadodronana mihitsy sy fahavendranana ara-panahy mihitsy satria tsotra be fotsiny na izy namboarina ary dia mivoaka avy amin'ilay Adama sy Eva zay no natonga zareo namorona amin'ny farany tsika dia nidina avy amin'ny descendance singe ozy izy zay no mahatonga ny sainy bloqué foana satria saina singe mihitsy napetraka tana anatiny mibloquena tamin'ny fahalalany singe dia eo dia kondrany eo tsisy afa-tsy daono mabananina ny fantatra dia ohatr'izay koa rehefa manaraka an'Andriamanitra dia rehefa mitanao amin'Andriamanitra meo an'izao dia rehefa tsy azo izy tsy misy Andriamanitra tena kaikanao singe toe-tsaina singe zany marina le zany toe-tsaina minou zany miao dia rehefa tsy mena dia torika mitodika alamosina dia raha zany hoe tsisy akory le Andriamanitra ny kristiana dia milasa mitady Andriamanitra hafa any dia izy satana mody valizy amin'ny any aretina miaraha kely anao miaraha le migraine miaraha kely anao le devoly migraine fa asio devolin'ny cancer de foie andreo na zany ny fomba fanao satana dia mody miala le migraine dia misy aretina mafimafy kokoa dia rehefa mivavaka eo amin'ilay hazo iny izy na le boda matavitavy amin'ny volamena natao tanana iny dia tena zainina be mihitsy tena kaikanao za en paix satria prince de paix ny atao anaty tsy prince de la paix fa prince de paix hafa mihitsy zay hoe prince de paix zay Ésaïe 9 16 17 nareo mahita an'izany prince de paix fa tsy prince de la paix zany izy la paix zany no vao la paix dia tadidio fa zavatra ny société zany fa ny paix Andriamanitra Jesosy mihitsy n'le izy ka io fanahy io no ao anatiko sy ato anatinao tsy tokony mahita kristianina miketrona mihitsy sika za tsy miteny hoe tsisy rida fa le miketrona hoe tena hoana ary ny amahako an'ity olana ity satria ianao mitady amahan'le olana amin'ny sainanao fa rehefa mamahany olana sy miatrika olana amin'ny esprit ianao voaka mpandresy foana tondromolotra raha tsy mahatafavoaka anao amin'ny esprit an'Andriamanitra rien n'est impossible à Dieu rien n'est impossible à celui qui croit koa izy jereo lasa napetrany eo amin'ny toerana maha-Dieu petit Dieu tsika eto ambon'ity tany ity rien ne vous est impossible koa aminaran'i Jesosy amin'ny 31 io rapitsy misy formation ny ambassadeur ato amin'ity toeranyity amin'ny folo betrabe ny ankizy tsy afaka androany efa nialatsiny fa rapitsy fentsika ato amin'ity toeranyity ihany manasanareo tonga amin'ny folo ato amin'ity toeranyity 42 rue des 7 Arpents Pantin 93 500 amin'ny folo maraintsika manomboka ato misy formation des ambassadeurs olona mahery vaika satria fanahy miray no miaso anatsika tsiraray avy rehefa mandroaka devoly ianao dia taky nandroany Jesosy any satana ihany koa nandroany legiona ny androanao ihany koa aminaran'i Jesosy rehefa ametra tanana ianao taky ny nametrahan'i Jesosy tanana na dia razara maty ary nitsangana na le rangaha maty dia ho alevina teny amin'ny lalana ilana nitsangako velona indray taky izay ihany koa mitrango eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy manomboka vany satria ianao mandray ampinoana ninona zavatra raisinao ampinoana dia ho hitanao izy amin'ny fony inona azona famarinana tsy marina mihitsiny eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra raha tsy miasa ra-pinoana ianao mazavaiko be dia bebe kokoa izy rehefa avy eo jereo tsara hoe fa ny olona le milaza hoe tsy mino an'Andriamanitra dia adidio tsara fa ny tena nakabeazan'izy ireny lasa natonga azy hoe tsy mino an'Andriamanitra choqué tamin'ny fiainana izy choqué tamin'ny fiainana izy soit izy
tsy nahita an'Andriamanitra tamin'ny olona milaza fa misy Andriamanitra ray zay dia tsy nahafantatra an'Andriamanitra mihitsy izy. Soa izy nisy zavatra nangatahany tamin'Andriamanitra dia tahaka ny ohatran'ny hoe lavin'Andriamanitra ilay izy, nahazo non tamin'Andriamanitra izy nefa nanao mahatsara azy ilay izy. Tahaka ny ray aman-dreny rehefa miteny ohatra hoe nylalaom-paingotra ohatra Joshua zanako dia andeha kitikitika an'ilay prizy dia miteny hoe non, mahatsara azy ilay izy fa izy mety liana be izy hoe curieux izy tao anatin'ilay izy kitikitika dia za tsy tiako ho faty izy. Tahak'izay koa Andriamanitra tsy tianao faty ahako anao ilay izy non, dia eo anao raha mitodika lamosina dia anao be indrindra. Ny toerana maharay azy tsy miova mihitsy, toerana mahandriamanitra azy tsy miova mihitsy, na ignorenao ary izy Andriamanitra foa. Ny souveraineté tsy voahozongozona mandrakizay. Psaume 119 89 angambany izay raha tsy diso, efa établiany an-danitra ny teniny ary tsy miova mihitsy. Dikan'izay raha établiany an-danitra tsy voahozongozona Satana satria Satana tsy afaka miditra any an-danitra manozongozona azy. Amen. Ka raha établiany an-danitra izy tokony établi ao anatinao amin'izay satria ianao le nouveau tabernacle. Ianao le nouveau tabernacle ao anatin'ny fonao raha ohatra ka tena établi ao ny tenan'Andriamanitra tokony tsy ho voahozongozona Satana zany mihitsy ianao ny amin'ny zavatra hitanao sy ny Jenesy sofinao. Reto école des solutions androany fa miteninao amin'ny anaran'Heriny Jesosy Kristy Tompo fa ninona zay olana zay tena anisany hoe faran'izay sarotra izy pasteur tsy ianao marina miatrika ilay izy fa za koa miteninao fa tsy ianao koa miatrika ny olana misy azy. Fa fomba ietrehako an'izy fomba an'izy hietrehanao azy no tsy mitovy. Zay foana l'izy tena akaikinao jereo indray maso 24 heures ve ny anananao ny anahy koa 24 hoe raha manana tanana roa ianao koa manana tanana roa, manana tongotra roa anao, za koa manana tongotra roa, maso roa, vava ray mitovy fa ny fampiasako azy sy ny fampiasanao tsy mitovy, mahatonga antsika vokatra tsy mitovy tompoko. Ka iny tsy fahafantaranao an'izay zavatra izay sy ny fahafantaranao amin'ny fanahy masina mahatonga anao mitolefika eo anaty amin'ny problème, fa za eo anaty amin'ny fanahy masina sy eo anaty an'Andriamanitra no mitolefika ny lohaloko sy miakohaka dia miakohaka daholo izay mieritreritra ny manaranaraka ao aorianao. Atovy ihany anie tena kakonao atovy ihany Satana mienteza mihitsy miakohaka eo anaty an'Andriamanitra isan'andro. Tsoroko aminareo mihitsy nefa misy fotoana mieritreritra ny anafika Satana. Ohatrany tamin'ny herina zao tadidinareo tsara sady tsy haiko firy ny température tany amin'ny avoisinant 39 tany nanomboka tsy mivoaka amin'ny fiaoaka mikohaka sazafady pas plus de 48 heures, ataoko hoe 48 fa tsy 24 pas plus. Io mivadiko fa volombelona fa tena tsy tahinan-kanina fa forseko mihinana sisy an'izany za tsy maintsy matanjaka nefa tokony atao mbola hoe mihinan-kanina ako nefa le con tambatambazana hoe tsy atelo kaikanao tsy atsy amiko zany ka na be rehetrarehetra aza tantaraina antsony, aza tantaraina antsony le problème fa mba sokafy amin'izay ny vavanao ho tonga solution amin'izay ny vavanao amin'anaran'i Jesosy any aminao le izy. Psaume 119:68 Psaume 119:68 jereo tsara le olona le milaza fa tsy mino an'Andriamanitra ireny za zao dia anisany anankiray ary nijoroka volombelona tamintsika zany mbola tsy tafintsika tamin'izay il y a 2 ans dia tany ampanaovana vacances izay mivady no miteny taminy aho hoe ohatrany tsaroko tapika hoa le Eveline zay dia efa nampianarina fanahy masina zany ary ampianariko anareo ihany koa androany raha vao misy olona tsaronao tapika indrindra fa efa lavitra be misy soutien mbavaka tediavin'ireo fa tonga dia mandoli dia manaova délivrance dia nanao délivrance zay mivady tany tamin'izay zay tany amin'ny sud tany tany akaiky ny Cap d'Agde tany dia mivavaka zay dia rehefa miverina ny asako début août zany tamin'ny il y a 2 ans dia vao nahita le Eveline toy izy naiky tsy nahita tsononareo izy naiky tsy nahita tsononareo izy fa voan'ny accident grave nanao topi o le tomobile nandeha 130 izy dia naka bouteille latsaka dia tsy voaaro intsony zany ny direction dia nanao topi iny tena izy dia dodona potika tena perte totale le tomobile izy sy ny alika ny tao anatiny fa tena tsisy na égratignure ray azy dia ray nadiny Jesosy tena kaikinao ndraindray na tsy fantatrao ary le izy hoe fa rehefa sain'i Jesosy mivavaka ianao misy vokatra foana ny ambadika any dia taitra be tamin'le izy tena zay zany le izy
za tsy nanontany daty sy ny heure satria na za koa ary tsy natadidy an'le daty sy ny heure tamin'izay hoe tamin'ny firy sy tamin'ny noviana moa zay mivady noho izy fa tadidiko ohatra hoe nandeha vacances zay dia niaraka miverina vacances dia nisy an'izay zavatra antraka zay dia ohatsy izy nareo zay le lesona tiako hoentiny eto io amatoa io milaza fahate efa nitoriako an'i Jesosy dia ozy izy hoe io zao olona déçu tamin'ny religion catholique tonga dia soroko le izy religion tsy na catholicisme za ozy izy natao baptême nefa tsy fantako akory ny dika marina kosa aloha le izy tsy fantako za ozy izy niforcena fotsiny isan-kalahady fo maraina dia noentao mamanay mivavaka tany fa présent ozy izy présente ozy izy fa tsisy zavatra an'raisiko izy so kosa hoa dia mba le olona nitory anao mihitsy tsy nahafantatra an'Andriamanitra fa mitedavy ianao an'Andriamanitra izy aloha tsy be taim-bava tamiko fa mijory fotsiny izy isaky miteniteny foana izy ao dia ozy izy hoe mety tsy mitovy izy ny fiainantsika senor tomi fa za ozy izy ate zay foana ny teneny dia rehefa ny zavatra nitadidiko tamin'izy le nijory vavolombelona hoe naika le vony accident grave io dia ozy izy ny zavatra mivoaka teo am-bava ny tena niny ny crier elle a crié à Dieu ny tena Dieu aide-moi ny olona zany na dia olona faran'izay fatritra indrindra miantso vondry an'Andriamanitra ihany satria misy an'le souffle de Dieu zay nitsofony tao anatin'ny Adamo zay tadidio zay nisy souffle de Dieu fa tsy ampy iny fa ohatrany hoe faratosika mihitsy iny ho an'le am any amin'ny farany any mba hiantso vonjy an'Andriamanitra be da be mivavolombelona an'izany any amin'ny farany mihitsy izy vao mavita miantso an'Andriamanitra farany provon-zany zao anisan'izany zao ohatrany hoe le teo akavian'i Jesosy ane teo amin'ny farany izy mibebaka dia tafiditra ny lanitra na Jesosy ary tena anio dia anio any tsika dia mifankahitany ambony any ianao aza miantso farany tena kaikinao anao aza miantso farany Psaume 119:68 dia ozy izy tu es bon et tu fais le bien enseigne-moi tes statuts tsara ianao sady mpanao tsara tena kaikinao ianao hoe tena mino an'Andriamanitra sina anao hoe manino ianao mbola be koretaka hoe dia maninona ianao hoe mbola mponona ihany nefa ny tsara sady mpanao tsara n'Andriamanitra ao dikan'izay na tsy tsara amin'ny charnel-anao azy raisinao mihitsy na tsy tsara amin'ny charnel-anao na mahatsara ny esprit anao inona ny hitanao amin'ny Galates 5 mifanohatra ny filanofo sy ny filanfanahy filanofo tezitra foana rehefa misy filanfanahy te ampidirin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany hoe filanofo zany zao hoe mandoalika zany zao mivavaka tsy anganarangady dia efa mety oui bien sûr fa rehefa eo anatrehan'Andriamanitra ianao tena mifitetaha mihitsy amin'ny 31 misy olona tena ampianarina humilité eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ataoko fitetaka tsara mihitsy andontsika fitetaka eo anatrehan'Andriamanitra iteneniko mihitsy ka ampianarina adoration ny olona zany ny tena adoration satria mifanan'Andriamanitra izy fa tsy zany aneran'le olona mikaravasy akory fa fanan'Andriamanitra mihitsy tonga dia hiampiratirana azy eo amin'ny saolina eo satria tian'Andriamanitra izy rehefa anao an'izay izy dia izy vokatra eo amin'ny fiainana be da be ny olona na rengany mba tsisy atao amintsika tsoa zany be da be ny olona tonga eo anatrehan'Andriamanitra hoe angataka an'Andriamanitra mivavaka izy dia nefa izy efa manana pré-réponse ao anatiny ao ina le pré-réponse ozy izy hoe Andriamanitra ianao no mamaky fosy mahafantatra ny voa mivaly ny tiako ataonao dia oui zay dia mody mangataka amin'ny paster avy eo mangataka dinika aminao paster mety ve le ataoko ohatr'izao dia raha miteo paster hoe tena tsy mety io dia oui ihany nefa ao anatin'ny fonao dia ataony ihany le izy dona ny poto izy avao tsy namaly vavaka mihitsy le vavaka nalefa amin'ny paster dia paster mihitsy tsy namaly vavaka le vavaka paster mihitsy tsy nety angamba nefa rehefa ao anatinao misy vavaka misy valim-bavaka efa topore tena kaikinao fa izy mamaly vavaka ianao sa Jesosy raha mbola ianao hoe dia tazomy eo any le réponse anao fa raha tianao Andriamanitra avy anao izy amaly na dia non aza mitenanao fa mahatsara anao le izy mahatsara anao le izy zany ny sekoly ny famahana olo atsika zany misy fotoana le izy maharary ozy Jesosy alefako mifanako izy dia manongotra zay tsy namboleny ray maharary le zany ao mibota kely le volomaso mikika kely mihitsy ianao na zay lehilahy efa manara volombava isan'andro tamaraina zao nanongotra anankiray teto mbola reky foana le marary nefa fanaoko hatramin'izay hoe napisy poalina teto amin'ny barbaka zany fa mbola marary le izy mandraky ty andro le filanofo tena kaikinao le filanofo aneo hoe rehefa niaina sy ny lonan'io izy marary rehefa isoronao hoe
kanefa mahalibere mifanahinao le izy hoe ka ekeo fotsiny e. Romains 1 19 à 23 vakeo any an-trano. En fait Jesosy tsy mba miforce zany mihitsiny ary ny fisiny dia hita amin'ny zavatra rehetra ary hita miariary izy izy ao anatin'io Romains 1 verset 19 à 23 io. Ianao zao dia tsy mila mahita ny Rodolphe Diesel, izy mahafantatra an'izany. Rodolphe Diesel izy namorona moteur diesel. Tarao tsy mila izy zao namorona moteur diesel na Rodolphe Diesel na tsy pasteur Rodolphe Rodolphe Diesel allemand izy io. Tsy mila nahita azy tsika vao mila mandeha moteur diesel fa efa nicréé tamin'ny 1958 angamba izay le moteur mamelona moteur diesel ianao dia velona mandeha tsara izy tako moteur essence ihany moteur explosion essence ihany. Dia zao vao mafana na mino anao na tsy mino ka rehefa nisy nanolotra moteur voiture diesel dia misisika ianao any ana tena excellent 98 natsofokao maty mitapy moteur anao. Zany daholo mahatonga ny kristianina diso hevitra manatsofotsofoka essence tsizy ao anaty moteur tsizy namboarin'Andriamanitra. Fa mba meteza reto amin'izay anatsofoka an'izay tian'Andriamanitra atsofoka ao anatin'ny fonao teo hitanao le vokatra. Ianao tempoly ny fanamasina, ianao tsy tempoly ny tsifisina intsony amin'narana Jesosy. Ianao tsy tempoly ny aretina intsony ka dika izay ny aretina atao vao ny tsifisina atao vovoaka amin'izay. Ny finansaky manomboka androany tsisy moyen intsony amin'ny carte bancaire fa plus makany plus. Raha sy mifepitra eo amin'ny fiainanao. Raha sy mifepitra eo amin'ny fiainanao. Bebe anay ny grande tante ny Rita Timirira nahita an'izany zavatra zany. Nazaly vao gaga hoe tamin'izay zay nanana dentina 7000 euros. Tsy azavaiko anareo nahatonga le izy fa fitaky ny assurance tamin'ny Madagasikara le izy ny tena marina zany fa fonako fa tsy maintsy niteny izay vao fitaka tamin'ny assurance tamin'ny Madagasikara dia tsy maintsy mipaye vola 7000 euros zay taty. Fa ny bebe anay bebe nezaniny 5000 euros ny fahafany natsony banque tany amin'ny BNP dia ny fahafana 5000 euros comme ça. Vao vita ny fanoloran-tenan'i Jesosy quelques mois après navita an'izany fahafany Jesosy 5000 euros. Ny anany efa tsy fahafany 7000 euros. Fa alléluia foana zay mihitsy. Alléluia foana. Ka izy zany nanao ary ny anako ny ditako teny amin'ny bebe anay vavombelona izy mbola velona izy fa any amin'ny maison de repos izy fa efa reradraraka 5000 euros fahafany io pasteur Onja vavombelona zany fahafany. Ka ny anao koa mety moa vita amin'ny mamafana io fa mino. Amarana antsika azy dia zao ianao koa tokony tsy mila mitaky an'Andriamanitra na mare an'Andriamanitra hoe amin'ny akao iandro na hoe iaina vehivavy zay tsy haiko misy aina ato na misy andra na misy andra ato. Aza miandry an'izany vohinao an'Andriamanitra fa efa so izy dia efa mba miteny aminao fa ianao mihitsy tsy miheno azy manao mafisofina. So ianao dia rehefa manokatra baiboly dia efa tenao tokantramanao fa ianao mihitsy tsy miheno azy. Androany sokafana maso-panahy sy sofo-panahinao andrenesanao azy. Aza mitady tsony hoe zaho raha tsy mahita nitavan'Andriamanitra dia tsy ino. Dia avereny zay le raisonaoty mihitsy zay Rodolphe Diesel zay tsy mametra-panontaniana ianao fa nisy namome tomobile hoe diesel dia ny teneny hoe diesel le moteur io dia rehefa makeny amin'ny station d'essence ianao ozy diesel zany natsofoko. Tsy mila miantso anazy ianao satria izy efa maty efa ela hoe Rodolphe Diesel tsy maintsy diesel fa tsy mety ve na essence excellent. Dikan'izay rehefa miteny Andriamanitra ao anatin'ny baiboly dia mino fotsiny ihany. Amen. Isy an'izay rangazy hoe zay irosy mitenen'i Jesosy hoe mino fotsiny ihany dia nahita tokoa satria izy hoe mino fotsiny dia sûrement zany teneny akaikinao ty raisinao tena dia école de guérison ary na dia tsy école de guérison ary dia jereo inona zany ny tao anatin'ny fony Jairosy ny ananganana matiny zanany. Satria izy Jesosy mino fotsiny ihany nino izy zany fa hitsangana mino fotsiny ihany izy eno tsara amin'izy aoka ien'ny teny fanahy tsara zay tsika eto amin'ny église eto ozy izy mino fotsiny ihany dia tao am-pony Jairosy zany hoe mino fotsiny ihany minao fa hitsangana izy dia zavatra mitsanga teo amin'ny fiainana le izy. Inona mibetsaka ao anatin'ny fonao androany école de solution. Inona mibetsaka ao anatin'ny fonao
dia mino fotsiny ihany fa zay koa nataon'Andriamanitra ny fiainanao. Raha nataony tao anatin'ny Jairosy ny olona mpanohitra an' Jesosy taloha, membre an'le contre an' Jesosy izy tamin'izany andro zany, ary anisan'le teny secte nazaréen, fa rehefa nahita ny tanan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany zanany vavy izy hoe talitako mi, tonga dia nitsangana zavavy, tonga dia disciple de Christ izy. Ary za sura fa anisan'le 120 personnes, satria tsy voatanisany le 120, fa anisan'le 120 zay ny fenona amin'ny fanahy masina ihany koa. Satria raha mpianatra dia 12 Jodasy efa maty, nisy mivavy, nisy endry Marie Magdalena, nisy Marie renin' Jesosy izy, disa zany ny ambony. Ataoko hoe misy 100 personnes zany, izy tsy olona nahita ny tanan'Andriamanitra re, sura mihitsy ny ako. Ianao koa miandrasa tsara. Amen. Raisinao tokoa ty. Efa hentsika izay ny resaka momba ny foi la guérison divine, raisinao ty. Foi la provision divine, foi la paix divine, foi l'amour divine, fa mila avoakanao amin'izay io manomboka androany. Activeny zay androany amin'ny anaran'i Jesosy. Mila avoakanao amin'izay le guérison divine ao amin'ny fiainanao, mila avoakanao amin'izay le provision divine ao amin'ny fiainanao, mila avoakanao amin'izay le izy fa tsy vita ny tenenina fotsiny fa démonstration de puissance mihitsiny le izy. Démonstration de puissance, dia dikazany hoe démonstration de puissance zany, démontrenao physiquement, réellement, hitan'ny olona masy mihitsy hoe tena niasa teo amin'ny fiainanao Andriamanitra, tamin'ny guérison, tamin'ny provision, tamin'le paix, tamin'le amour. Amen. Mila avoakanao zany eo amin'ny famillenao, eo amin'ny voisinao, amin'ny collèguenao. Ok, c'est les beaux-parleurs, fa ny olona fa le beaux-parleurs. Mila miracle signe et prodige amin'izay izy manaraka anao. Fa manaraka an'izy izy, manaraka an'izay mino le izy. Tsy manaraka ny apôstôly na i pasteur sy ranona sy ranona ihany, na certains hommes tena miaraka amin'Andriamanitra be koa izy, miaraka amin'izay mino. Zao famantarana an'izao, manaraka izay mino. Avereny manaraka izay mino. Aza menatra ny évangile ntsony fa torio ny evangelin'i Jesosy. Satria hoy izy, Romains 1:7. Romains 1:7, n'aie pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour sauver les juifs et les gentils. Izy ale les juifs et les gentils, l'église folle koa io, les juifs tao anatin'io, l'église folle io, sy ny restan'ny monde. Mino anao ny tenin'Andriamanitra, mino anao ny anaran'i Jesosy, ary mino ianao ny fanahin'Andriamanitra zay ao anatinao. Satria ny réalité ny royaume céleste, raisinao ty, ny réalité ny royaume céleste dia mila révélé amin'ny témoignage koa sy ny témoignagenao. Mila révélé, tokony rehefa miteny zany, tokony rehefa mitémoigner zany ianao dia tokony hitan'ny olona le royaume céleste teo amin'ny fiainanao, tena eo amin'ny fiainan'ny Anjanina, teo amin'ny fiainan'ny Dato Fabrice, ohatr'izay zany tokony hita mihitsy zany. Tokony azo tsapahitana ny hita maso mihitsy nandresena lahatra ny olona hoe tena niasa teo amin'ny fiainako ane io Andriamanitra toriko aminao io. Zay ny tsy hoe témoignage. Ny témoignage zany tsy sehoanao, tsy mitory teny ianao rehefa mitémoigner, fa mitory teny, mitory an'i Jesosy ianao, dia resy lahatra le olona satria le teny zay teneninao eo koa dia lasa fanahy sy fiainana sy ny témoignage dia tadidiko tsara fa fanahy le izy, fanahy le izy. Ina moa ny tenenako hoe fanahy raisinao tokoa dia acte 1:8 dia ozy izy andray hery avy any ambony nareo izy dia niherin'ny fanahy masina. Dia inona atao ina ilay herin'ny fanahy masina? Atao ina? Ahafahanareo manino mitémoigner, dikan'izay fanahy, misy fanahy ao anatin'le témoignage. Any amin'ny apokalypse koa nareo mahita an'izay izy reo olona reo izy dia nandresy noho ny témoignage, parole de témoignage izy sy ny leçon de l'agneau. Ianao zany mila témoigner ianao, tena hoe anao mila mitémoigner ianao. Aza reraka mitémoigner mihitsy zany. Manomboka izao dia tena agissez par la foi amin'izay, restez ferme devant toutes sortes de problèmes, toutes sortes de Goliath. Fa natao mpandresy ianao fa tsy natao resy. Alléluia. Manana assurance ferme devant qui que ce soit, indrindra devant Satan sy ny cohorte de démons, manana foi ferme. Rehefa mandroaka devoly ianao dia hitanao tsara mihitsy zany fanozogozonana sy intimidation Satan zany. Film daholo zany, sasany manainga seza mikapokapoka gauche droite, manao king kong sasany. Fa manana foi ferme, mijoroana ianao amin'ny anaran'i Jesosy.
fa tsy sady tsy mahakitika anao eny a tsy afaka ninanao akory intimidation daholo goliata fotsiny tena kaiky anao goliata daholo zay avany amin'ny enfera hoe manana assurance ferme raisinao tokoa zay manana assurance ferme io assurance ferme io a 99% tao anatin'ny David le 1% le Pierre nanatefany teny atapikandrony Goliath 1% fa ny 99% ny assurance tamin'Andriamanitra sy ny anaran'i Jéhovah le Seigneur des armées ozy izy manana zany assurance ferme zany ato amin'ity toerana ity tsika ato anatin'ny sekoly efatra averintsika ary ampatsahitsika ny piano amin'ny radio eraky ny continent adimitsika misy manaraka na dia tsy eto dia misy manaraka ny tsika amen ary misy ny vavolombelona ambadiky zany dia zao ampianarina verset-tsika eto ampianarintsika hianatra sy hiaina n'le tenin'Andriamanitra ampianarintsika handeha araka ny tenin'Andriamanitra ampianarintsika ny identité atsika ampianarintsika sokafana ny masom-panahy ampianarintsika momba ny fahalebiazan'Andriamanitra ny puissance an'Andriamanitra ny puissance any amour ny puissance spirituelle mihitsiny fa zao reo vao tsy manao fasafasy amin'ny satana ianao dia tsy voaka-pandresy mihitsiny misy fotoana zany tsika tena ny tenin'ny pasteur ohatra hoe ianao dia hivoaka-pandresy fa matetika tsika lasa hivoaka-pandresy eo ambadiky pasteur fotsiny lasa suiveur d'un pasteur fa rehefa hoe ianao dia hivoaka-pandresy ka rehefa miafik'olana ianao rapitsy dia hivoaka-pandresy satria hifaire face an'le tsy haiko mety patron masika mety olana saribany dia hitanao mihitsy hoe tena le Andriamanitra ny nanaraka zay ne ohatran'izay David tsy mbola nahita an'Andriamanitra zany na indray mandeha Salomona rehefa nahita ny fanatrehan'Andriamanitra David tsy nahita fa rehefa teo amin'ny fasiny Goliath izy dia ozy izy lehibe le Andriamanitra niazakazaka izy vita darabo Goliath atapahany somatsara ny lohany anjaranao amin'izay manapaka ny lohan'ny Goliath manomboka androany fa tsy sarotsony amen ny teny eny za amin'izay ny anapaky ny Goliath satria fantako ny toerana misy ary fantako ny fanahy atao anaty tapao ny lohan'ny Goliath fa aza miteniteny foana antsony aza manoratsoram-poana antsony texto misaintsaina efa fisainana daholo zany misy texte daholo eny parole daholo eny natao sainana na eny parole daholo reny nasoratana mbola parole ihany avaopo daholo reny mivoaka zay avaopo mivoaka amin'ny vava fa ndraindray sasany tsy miteny vava fa manoratra na mandefa SMS tovy any valeur mitovy any moadinina any an-danitra daholo reny raha vao tsy manao ana mila mitandrina ianao tena hoe mila mitandrina mila miazira par la foi tsika zany tena marina mila miazira par la